Rehefa tokony mandeha ihany koa ny resaka tokony mikasika le hoe fampidirana le mpisokonena na avy any États-Unis manao mikasika zay. Zay no inona moa zany zay no antondian'ireny délégation américaine reny taty fa tsika mbola tsy nanome valiny zany, mbola tsisy valiteny nataotsika am'izany. Zay ny azoko avaliny de zay ny afatra tiako amboary angambany a de satria ny zavatra miteraka resabe moko maro, za tsy resaka an'ireny hoe tapis bleu fa aleo ny olona hianatra protocole zay miresaka an'ireny tany aleo izy mianatra ny atao hoe protocole fa raha izy tokoa ny famindram-ponenana ny migrant avy any États-Unis alefa eto Madagasikara. Raha misy tokoa mazava amin'ny position tsy mila an'izany eto ny karana rehefa manahirana leo mpangorokarena ary leo insécurité eto Madagasikara. Donc raha misy zany dia isy ny fanangonan-tsony, isy ny fandraisana andraikitra mahakasika an'izay. Tsy afaka nitaza-potsiny isika satria ho avy ny taranaka nijerena tsy lava be zany, tapitra nday le retsy. Misy alay resabe ary ezahana voizana ny antambazotra tserasera amin'izao fotoana izao no hoe ampiditra mpifindra-monina Amerikanina eto tsika dia nisy hoe fangatahan'ny Amerikanina nitsoron'ny filoro zany fa hoe nisy an'izay fa hoe Madagasikara mbola tsy namaly tsy namesetra no mikasika an'io. Mpifindra-monina moana moa io noho ny ady sa noho ny anoana lay olona zany hoe voaroka avy any États-Unis dia alefa ty Madagasikara. Nisy fiaviana angereny olo reny. Tokony hiverina any amin'ny taniny zany. Raha nitsotra indrindra dia miverina any amin'ny taniny izy dia miantoka réinsertion ny Amerikanina ny atao hoe réinsertion dia hoe mispecule kely n'ilay olona azahoany miorina sy mivelona any amin'ny le tany alehany. Fa reto ve zany apatride zany hoe le olona tsy manana tsy fantatra hoe firenena inona sa firenena inona. Itsika eto ange taloha ary ny jiosy efa saika nalefa teto amintsika tamin'ny andron'ny Hitler hoe Madagasikara malalaka ka alohan'ny anapa-kevitra sy resahana momba an'izany tsara jerena ihany ary tsara jerena koa ny aiza no ale raha sanatriany vavaka andrombaka ny tany hovoleniny mody misy tany eny manko hoe tsisy mamboly tsisy inona nefa rehefa misy miorina sy mandrombaka azy eo dia fantatra ihany hoe io mba hitsonjovanay ny rahatra izay naika ahoana ny atao an'io. Zany ohatra fotsiny zany raha olona manana qualification indray hoe reto ny zavatra hainy sy entiny aty Madagasikara hanampy amin'ny antsika zany tokony jerena daholo zany. Tiaka olona mitsotsoka ny fotanana ataony ohatra le atsika sasany reto mila tsinjovina daholo mihitsy zany fa ny tany aloha eto amintsika izay mahatonga an'zareo tamorainy ohatran'io ngambany ny tany eto amintsika raha mihoatra amponina mbola malalaka ny tany fa ataovy ao an-tsaina koa fa io ponina io mitombo io ary misy arena daholo reny tany ohatran'ny hoe malalaka reny. Dia zany angamba mahatonga an'zareo hoe andefa an'io aty ny tambiny no mety manahirana ny mpitondra atsika fa raha entina fotsiny ohatran'le resako teo izy dia ohatran'ny hoe tsotsotra manaiky mandaa arakarak'izay tombontsoantsika eo fa le tambiny inona ny tambiny zay ny tsara fantatra ankoatran'ny hoe ny tambiny izay mety ho azontsika dia ny tambiny hafa koa hoe rehefa tsy zany dia tsy hananovinay ty tsy hananovinay ry zany ny tsara mazava amintsika zany no itsika vahoaka tsotra tsy dia malala an'izany aloha hatramin'izao. Ka betsaka ilay endrika isehoany eo anatreha'ilay hoe atsisika ny firenendehibe ny fanontaniana mipetraka zany zao amin'ny lafiny anankiray ohatra hoe sao sanatria raha mijery an'ilay hoe fitaovam-piadiana sy ny sisa indray ty hoe sao sanatria fitaovam-piadiana $1 mivadika arena $100 zany ilay endrika hoe mety mampiady hevitra sy irena sy ametrahan'rehetra fanontaniana hoe inona no tambiny inona no mangarahara ao anatin'ireny satria amin'ny lafiny indray mety hoe stratégique ilay izy misy tsy ambaraterim-panjakana fanaizana zany manahoana mety hoe mba elan'ilay mirorosaina ny olom-pirenena sarytsika mahalala bebe kokoa ny mampirorosaina iny dia le tsy mahalala
tsy malala za zao eo dia isay patatro fotsiny mba teneniko teo hoe sao dia zao sao dia zao sao dia zao ny mpitondra ny mahalala bebe koa sy fenofeno kokoa an'io teto arange ohatra ny tao ny efa nisy fotoana tohatra nisy andian'olona vahiny nampidirina teto nisy fotoana tao nisy afrikanina nisy fotoana koa tao nisy olona tia moyen orient aty nisy arabo sy ny sisa tsy nazava tamintsika mihitsy reny manko zao dia ho lasa malagasy rehefa ary tany aloha nisy sénateur ohatra nangataka mihitsy hoe resaka hoe zom-pirenena sy fijerena manokana an'izy ireny teto Madagasikara tao anatin'ilay fitondrana talohan'ilay teo raha tsy diso ny raha firenena natanjakantsika dia mipetraka isan'olona tsirairay aby izay te hiditra eto reny a dia misy ny famolahana azy hoe zao tsy maintsy fipetra fianonao tsy zay ianao vao anina eto raha natanjakantsika ty zao dia amin'n'andiany mihitsy ny tediavin'ny bekitana alefa ty amintsika tsy hay a akapetsaka ilay endrika isy eo ony ary lasa vazovazy ty tranga anankiray ty ohatra zany misy teratany sinoa teraka tany Onanina lasa teraka lasa hoe tany Betania misy ihany koa ohatra mampiseho sary mitazona basy-panjakana zay ohatran'ilay tsy fitazona sivila raha ny fahitana azy ka ny somary vazovazy apetraka ny olona dia hoe manahoany tsika eo anatrehan'ilay endrika fanjakazakana tahaka an'ireny raha misy malagasy eo ohatra na koloniely malagasy mba mandeha mitana basy any Pekin mba mampiteratera tahaka an'ireny sary anankiray maneho an'ilay hoe manahoana ny famedrahantsika fitsipy-dalosy any anatin'ilay lalàna sy ny sisa satria matoko misy an'ireny misy raha ohatra zany hoe makatany ny vahiny na mibodo na manao ampimamba ny arena misy malagasy misy mpitondra fanjakana manome fahefana an'izy ireny manome fahefana azy ohatran'ny réunion état tsy sakay ny mialavany izy zany ohatran'ny resaka socio-économique ny alany tany hoe olona tediavina zay asiana azy fa olona tsy dia anina loatra tonga aty izy mahazo tany be ao sakay zay voatery ny ala tao izy moa tamin'ny 2020 ohatran'izany ange ny ahina amin'ilay izy le niteneniko teo hoe dia tika miorina amina velaran-tany na dia velaran-tany ohatran'ny hoe tsy miasa aza io nge misy antso elana tsiny manapaka misy antso etetera miaraba salama toko mirabanareo salama toko arabo dia anakiananao apa le resaka zava-misy eto amin'ny tanàna zany zao no atamin'ny fahazirama azy zany fahatera izy reka fatera ty mahasina ohatran'ilay ity ampodana rety zao fa ty misy mandeha jiro atera ka ozy aho hoe defa voatahady votaovao ty tale général de tera tapaky ty vira ma tena hoe tera fitaovany kolonely tao fa tena nafinahity fa tena nandeny fa ranokoma le fakoma ata voatrany zay tany asa raha de teknika izy na hoana fa tena lata ihany isay e momba le zava-misy eto zany raha fomba zany de manara-baovao amin'ny télévision zany zay manara-baovao de hoe namana ny fotonjara vatomanga tatatasa zany fanjakana zany manana fitondrafa ihany amin'ny zava-misy ary tena vaovay ambe fainan'ny aby da hoe tena normal fa mahafinaritra kolonely fa raha ifa ary zafy fa pero fa nanjarazany wala vita momba le jirama aloha dia maheno an'izay zany ny jirama tsika eto angano afaka maly an'izay moa marina tokoa fa ohatrany misy fifanonjon-javatra le izy hoe tonga le généraly dia lestage sanatrenina zany apetrakantsika toy an'ilay PNT ihany
sanatria tokoa ve misy sabotage tsy manontany fotsiny tsika tsy afaka ny amatsika tsy manana ny ao anaty siramamy mety anavaly an'izay ary aperaka le izy hoe rehefa hitantsika fa nety ny teo hatramin'ny teo a de jereo ahoana ny nahatsara azy a de atao fomba raikitra eto amin'ny firenena izay nahatsara azy zay fa tsy atao hoe kisendrasendra indray mandeha sy ny sisa jirama zao tsara miresaka an'le atao hoe contrôle qualité mihitsy na jiro na ny rano eny topoko araba mandroso izao ranga ny zavatra hitako zany aloha am'izao a raha mifanaraham-baovao a dia ohatra ny hoenjakenjana ihany ty le hoe misy olona toroka avy any États-Unis zany ireo olona tsy teratany Amerikanina idedavana firenena andray azy de zany hoe moa zany hoe misy an'le iraka manokana an'nga filoha Donald Trump niona tamin'ny colonel Michael Randrianirina asa re monsieur Constant fa ianao olona fa ela misehatra teo amin'ny resaka politika fahitako ny tira raha ty zany taolana satria isika am'izao fotoana am'izao mitady an'le fiandrianam-pirenena tanteraka kanefa tonga nga Donald Trump sy izay fantatsika ny fombany anery ny fitondrana malagasy anday an'ireo olona reo raha aloha tokony hoe anao fanambarana mazava no présidence satria ny fiandrianam-pirenentsika ny voatsitsika faharoa fanontaniana petrako aminao zokobe Robertson Constant raha ianao teo amin'ny toeran'ny colonel Michael amin'izao fotoana izao na ianareo tao amin'ny toka MFM inona reny mba tondokevitra mety atolotra ho azy satria tsika zao tonga amin'ny fitenenina hoe emotra matrainy be androso matrainy be satria rehefa tsy mifanaraka amin'ny ranga any États-Unis ny eritrerony de ho avy izy anao barofo zany ino am'izay ohatra ka ny Venezuela io zao hoe ngia Nicolas Maduro tena laina kely tao Venezuela de oentiny tsaraina any États-Unis kanefa resaka pétrole any ao ambadika ka raha ianao re monsieur Robertson Constant no mitoerany Michael Randrianirina na afaka manolo-saina azy ianao inona reny mba mety tokotseritra atolotra ho azy fa indraikezany kira raha tiana de tsy de resahana de lasa conseiller tampoka eo raha za mihitsy aloha na eo amin'ny torany any tsy eo amin'ny torany mampirisika mafy mihitsy ampikondoa reto sokajy reto farafaratsiny ny sarababem-baoka tsotra ohatra atsika satria ny olona ohatra atsika manana an'le saina avy de mahatsapa na amin'ny fomba na amin'ny fiaraha-miaina sy ny sisa de fa olana anakaraha iny fa indrindraindrindra ny olona ao anatin'ny inona filazana indray tsy hoe fitsikilovana fa ny renseignement sy ny sisa eto amintsika ary matanjaka ry zareo amin'io eny fa ny atsika ny tiako lazaina hoe tena tokony manana tsipiriany momba an'izay olona kaparika zany fa tsy tonga de hoe iny vagy ray de alefa eo de misy terroriste na misy olona anina koa tafiditra ao anatin'le hoe reny eny 500 alefany aminareo de anankiray iny zany ny any amin'ny polisy ny any amin'ny sapapitsik'ilovana antsika zany iny ny anankiray de any amin'ny teknisianina ny fambolena ny fiompiana ny minina sy ny sisa rehefa hita hoe inona daholo le zavatra miaraka amin'ireo olona nanao inon'ireo olona inona ny mety ho alehan'ireo reo nge mety olona tanan-dehibe fotsiny mihitsy io raha hoe olona niditra tany États-Unis tsy ara-dalàna sy ny sisa de nroan'ny Amerikanina ny tanan-dehibe reo no mivatana mangary reo hoe any ambanivohitra iompiomby de atanan-dehibe tsika ary ahoana ny zona mandray an'ireo fa ny tena iringiriny lehibe ary tokony mandalo any amin'ny anteny mera-pirenena asa mora mba manao ny asa momba zany ny anteny mera-pirenena fa mampimengy ny asany ao dia ny aminy hoe vonina amin'izany ve tsika zany hoe rehefa vita ny ankety rehetra de vonina amin'izany ve tsika inona ny fepetra eto amintsika
ho amin'izany tokony mety efa manampanolo-tsaina tanora izy ao de tokony alainy hevitra koa reny de zay rehetrarehetra zay ny raha zazany fahamalinana eo amin'le malagasy rehetra zay afaka ikeonto momba n'io raharaha karaha io manko mipetraka eo fa maro koa angehany miditra eto amintsika eto ary de te ioromponenana eto ary mitondra zavatra mampimety zay nataoko hoe le sarababem-baoko ohatratsika oviana koa nidirany tyle mangalatra tova atao sorona satria mahangana ny fisondrotan'ny harena sy mahangana fahazoana fahefana avany Afrika angeny ny viany zany ity le manentsika varira ty avao Afrika angeny ny viany io rehefa mibosesika teto le afrikanina lasa misy an'ireny eto amintsika mbaverina kely ary aloha zara tonga soa tiako ambara zany resaka politika aloha taloha zany mbosy zany hoe misosa mandeha matany ihany le tena pirenena amin'izao fa ny tiako gazerany anazy taretako efa milaranio mbanina tena fahaetoka zay tena hoe tompona raitra sy manam-pahetana ifamitarana mizany lalana io lasala tiapre kilometra ragazzi lalana fa teo amin'ny rivo io lalana io efa fahavahatra amin'izao hoe tsy namidary iarika fa lalaka teto Antananarivo eto avara tariny tanàna io ary hitany manapeva taraina teto koa zany nandikany lana maromaro zany mba miapa za fa tena misy pialatra eo amin'ny dimanjato isanandro matana amin'ny lalana io ary tena fototra le lalana tena ohatra andrenendra mba avoatra mba mandehan'iny akasika sy ny anina rehetra zany efa mavita smart eo zany le lalana io fa iny amina iny fa tena mbola tena mamotoka tatela mi de za za mba amendazy an'le nandraika ao nandraika ao veritana zay tomitoveritano ary lala raha mahasolo mba miarika ao debite tanàna mba averona zany misy fa etatry kilometra io tsy mba vola besaka koa fa mpahamainjavy zany io mboary lalana io oatra besaka lalana io ohatranao napita an'izay fa efa mitondra ny teny le vahoaka rehetra hany zao ianao tamin'iny de ny radio mapita ka ilona sy antenaina mba ho tafita amin'ny tompony laikitra samihafa raisina aloha ny antso ary satria efa somary mainao ilay fanazavana sy fijerinao teo zoko be constat Ravelson ao raisina aloha misy antso miaraba tomko tapaka avy any aminay hoe mila jerena tsara mila fotopitorina ohatrany hoe azo atao ihany hoe zany mampiditra de fa hoe mba mila olona madio mila olona mazava sa hoe tonga de hoe tsy mampiditra zany zay va aloha ny tany tokony manana valiteny faobe momba an'izay tsika zay mila ikonando de avy eo amin'izay valiteny cas par cas zany hoe isaky le zava-miseho tokony manavaly teny tsika fa natytsika na tsika nosy